Sarobidy lehibe indrindra ho an'ny ankizy ny fanabeazana omena mialohan'ny dirana amin'ny tena fampianarana. Isan'ny antony anamariana io fiampitana io eto amin'ny sekoly classe prestige Ankadikely Ilafy. Efa hatramin'ny sokafana eto amin'ny 7 taona lasa no nasiana sortie de promotion foana ny ankizy GS hiakatra CP. Ny antony tsy mitovy ny atao hoe éducation fanabeazana sy enseignement fampianarana. Ny fampianarana dia manomboka zao classe de CP zao mandra-pahatonga ny any amin'ny doctorat. Fa ny fanabeazana kosa dia ny fananganana ny toetra maha olona azy rehetra. Ny manoratra kosa aloha tompoko mialohan'ny fahaenina taona, ny miteny ny fahalalam-pomba sy ny valeur rehetrarehetra dia mialohan'ny fahaenina taona no ampidirana an'izany eo amin'ny ankizy. Ka ny mahazava-dehibe ny sortie de promotion dia hoe nisy zany ny asa namolavolanay an'ireo zazakely ireo talohan'ny fahaenina taona. Azonay tenenina zany hoe raha ny toe-tsain'ireo ankizy ireo vonona ny atry ny fianarany. Fa raha izay asa izay atao tsy haiko tompoko alohan'ny fahaenina taona maivana ny eto ny lohan'ireo ankizy ireo. Tamin'ity fotoan'ity ihany koa no nanaovana ny fanamariana ny famaranana ny taom-pianarana 524 424. Fotoana iray izay hanehoana ireo mpianatra ny talentany, ny fikarohana na ny asa tanana nataony, fa indrindra ny fampiarana sy fahaizana mifehy ny fisehoana imason'olona izay ilainy amin'ny fanomanana ny hoaviny. Ireo horonan-tsary nanomboka ny taona 20 sy ny taona 90 no loha hevitra no safidin'ny sekoly tamin'ity taon'ity. Ny aina mivantana ireo kolotsaina saika maneran'izao tontolo izao na ny ara-moraly na ny ara-batana sy ny afatra novoizin'ireo sary mihetsika sy sary miaina ireo ankizy nandritra ny ora roa na natotosana ny vety. Amin'izao fotoana izao moa efa PDB ny fialambolin'ny ankizy, misy ny Netflix, misy ny manga, misy ny Amazon, misy ny YouTube. Tsy hanomezana tsy ny anizan'iza koa zany misy zavatra tsara bebe tabe amin'ireny. Fa everiko hoe misy zavatra izay mba nananan'ireny film antsika taloha ireny izay tsy tafidina taty amin'ny zanantsika intsony. Mijery ianao Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Top Gun, tsy fantako Jackie Chan, Bruce Lee, misy sansana valeur tsy nananana. Tsy mivoaka tsony amin'izao. Dia mba zay ny tiana nizaraina tamin'ireto ankizy reto. Dia tsy mamolavola ankizy hoe hiakatsehatra hira fotsiny na hanao tsenjery. Fa ny zavatra hitanareo teo zao misy ankizy izay misy zavatra nivolavolainy, misy travaux nomaniny, misy motif namboariny nentin'ny hiakatsehatra. Ny décoration nisy namboarin'ny ankizy. Ary ny hira nisy ny foron'ny ankizy, nisy hevitry ny ankizy be da be na ny tenue ara ny arahana ny fampidinika tamin'ny ankizy. Ny fety zany dia entina mamolavola ny ankizy ho créatif, mamorona. Tsy makatahaka fotsiny fa mamorona aloha voalohany indrindra. Ary miara-mientana manao zavatra, miara-mientana manangana projet anankiray. Dia zay nisan'ny zavatra natao teo. Farany dia ny fijoroana eo amason'olona. Mora tenenina zany fa be dia be ny olona sarokenatra. Mianatra manao coaching hoe mijoro amason'olona mianatra prise de parole.
gestion anaty raky bain de foule tsy maintsy andalo amin'izany nefa ny ankizy raha hoe anao soutenance aka visa rehefa lehibe ary na ho mpitondra firenena ry izy dia io fety io anisan'ny fitaovana amoazana an'izay toetra zay ao amin'ny ankizy efa ao anatin'izany fanjaran'ny sekoly no manaitra an'izany amin'ny fitaovana tokony hanaovana an'izany. Mananjanaka anankiroa mianatra ato CM1 ny anankiray CM1 dia CE1 ny anankiray. Ireo ankizy ireo efa nianatra tato foana efa hatramin'izay dia tsy mety hiova fianarana mihitsy satria manana bien-être be zareo. Tsy ilay fianarana fotsiny tiany zareo fa ilay mianatra mihitsy tiany zareo satria méthode ampiasaina zareo tena hafa kely mihitsy dia tena lasa curieux be mihitsy amin'ny zavatra rehetrarehetra na ny anatin'ny documentaire na ny anatin'ny satria ny documentaire izay mandeha amin'ny fahitalavitra surtout zany ao anatin'ny découverte sy ny faune et flore surtout ao anatin'ny matière zareo any ampianarana mihitsy le temps et espace dia tena curieux be zareo ao anatin'ilay izy satria tena zavatra azo sapaitanana no ampianarana zareo any fa tsy théorie fotsiny dia tonne de question moa zany efa mahazatra loatra ny trano fa tena miezaka be koa mianatra miaraka amin'ilay ankizy ny ray aman-dreny ao anatin'izay rehetra izay. Ho an'ny fampianarana manaraka ny rafitra frantsay toy ny eto amin'ity sekoly ity isan'ny tanjony ny amoazana ny talenta ao anatin'ny ankizy sy ny ampifanarahana izany amin'izay sehatra manavanana azy kokoa na tiany anomanana ny hoaviny. Ny sekoly classe prestige dia anisan'ny zavatra entiny dia ny mampianatra ny programa frantsay. Arahana le fenitra apetraky ny bulletin officiel ny ivelany tsy afangarongaro zavatra hafa tsy ampipina zavatra hafa na koa analana. Misy fanadinana atao rehefa troisième, misy fanadinana atao rehefa terminal dia ny vazany manadina. Vazany manome diplôma ihany koa ka noho izany tena tsy maintsy atao mifanaraka amin'ilay fenitra takian'zareo ny fanomanana ny ankizy dia ny aty an-tsekoly. Dia amin'ny école manala ny fanadinam-panjakana frantsay azy dia ny diplômanay zany dia diplôma frantsay reconnu any France, reconnu any amin'ny Union européenne rehetrarehetra. Safidy manokana système éducatif français voalohany indrindra aloha ny tanjona ny andefana azy any ivelany andrato fianarana any ivelany dia ny tanjona indrindra moa zany dia tena hoe hitondra ny anjara birikiny ho an'ny Madagasikara rehefa tafavoaka amin'ny fianarana avy any ivelany izy dia mitondra ny anjara birikiny ho an'ny firenena malagasy. Dia PDB mihitsy ny zavatra tena hoe zavatra tsy napozinay hoe ay ve manao an'izany ao ampianarana manao anglais zareo efa manao allemand zareo manao langue rehetra gaga izahay dia tsy figena amin'ny zavatra anankiray zany fa tena misokatra be ny ankizy ao ampianarana travaux manuels ny ara isan-karazany fomba fiainana andavanandro dia efa ahitanay zavatra tsy apozina mihitsy. Faniriany ray aman-dreny maro ny ampianatra ny zanany any ivelany aorian'ny fahazonana ny diplôma ny baccalauréat. Azo ambara ho mbola sarotra nefa ny lalana atongavana amin'izany ho an'ny firenena andalam-pandrosoana toa ny Madagasikara. Efa maro kosa ireo ezaka ataon'ireo sehatra misy eto amintsika manoloana izany. Atoronay andro ray aman-dreny mihitsy hoe inona no lalana miandry ny zanany aorian'ny brevet rehefa any amin'ny lycée na aorian'ny bac. Rehefa aorian'ny bac dia atoronay koa hoe inona ny lalana miandry ny ankizy arakaraky ny filière safidiny ny firenena tiany ale raha ny ivelany tiany ale na eto Madagasikara inona ny filière azony atao inona ny école sérieuse manatatelaka ny projet fianarany projet d'étude na ny projet ny arakasa dia ny projet professionnel zay ny atao hoe orientation universitaire et professionnelle. Any tanana antsika ray aman-dreny hoe rehefa misafidy école dia mba izao jerena l'école ambony niveau tsy hoe voatery makaty aminay akory fa zay any akaiky ny toerana hipetrahantsika jereo zay école ambony niveau be dia be ny tsara fa mila mahay mijeritsika mahaizitsika manamarina amin'ny internet amin'ny IA efa zany zao ny vanim-potoana iainantsika na amin'izay fomba azo anaovana azy rehetra dia hamariny ny zavatra tenenin'ny talen-tsekoly amintsika. Na rafim-pampianarana malagasy na rafim-pampianarana vahiny no entiny ampianarana ny ankizy. Zava-dehibe hatrany ny fisafidianana ny sekoly ampianarana sy anakinana no avin'ny taranaka. Izao indrindra no fotoana ahafahan'ny ray aman-dreny manao ny fanadihadiana sy manao ny fanamarinana izay voalaza ny toeram-pianarana everiny ampidirana ny zanany.